Antagnandray klasy dogoavo ny tsy dina mitsokatranaindreo takarivany alakamisy fahatelopolo ny volana jona izay fahalomaravanahary izay eto amin'ny fahita lavitra madiven'izao takariva izay ary manasana ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovaontsika eo misehatra ny asa fanaovana gazety avatrana dia mitoy androany ny etsika fanoheran'ny mpanao gazety ny fandiniana ankaniana ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety dia soarano menga ny diabe ka miazo ny lapany antenimera teny Tsimbasasa. Mitoy androany ny etsika nataon'ny mpanao gazety entina noerana ny fandiniana ankaniana ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety. Diabe miainga teny Analakely mitohatra ny lapany Tsimbasasa na ny mpanao gazety izany. Nisakanana tsipitra ny vavahadin'ny lampany Tsimbasasa ny mpanao gazety ary nisy mifanjevona tamin'ny tandro filaminana. Raha ny fandaharam-potoana ny antenimera-pirenena dia raha mpitso voalohany volana jolaina andro farany amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena no androniny ny volavolan-dalàna ny feny asa fanaovana gazety ary androany ny voatondra anaovana ny asambomera. Mitaky ny mpanao gazety ny ampetoana izany aloha raha ny tokony sy ny fifampidiniana miaraka. Taorin'ny fifandraisan-dahatra misy midinga izay ny raha ny solon-tena ny antenimera-pirenena sy ny mpanao gazety toy ny lapany Tsimbasasa. Ho an'ny mpanao gazety dia raisin'ny mpanao gazety ho famakiana ady amin'ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalahana amin'ny teny ny tsy nanomezana ireo solombavam-bahoaka antoka ny hanemora ny fandiniana an'io lalàna io. Andray fanapahan-kevitra zany ny mpanao gazety sy ny tompona orinasan'ny gazety ny tsy hampisy vaovao intsony aloha ary isy ny fiaraha-mientana eo amin'ny samy mpanao gazety raha mpitso tontolo amin'ny fanaovana radio ny ara-manonjy. Io zany dia hanazavana iresahana ny zavatra tsy mety vokatry ty code de la communication ty. Zay ny fanapahan-kevitra no raisina zany fa tsy naomby ny dinika aloha hatreto manohy ny tsindry ataotsika isika. Laza ny mpanao gazety taorin'ny fampidiniana fa itony etsika fitakiana ny fanafonana ny anjiny faharoapolo amin'ny lalàna momba